Raha vao miresaka fizahan-tany eto Madagasikara dia fitsidiana ireo valan-javaboary no mby ao an-tsaina. Anisan'ny mampalaza ny Madagasikara ny fananany harena voajanahary miavaka ka manintona fatratra ireo mpizahatany. Ny 8,100,000 mpizahatany vahiny dia tonga hitsidika farafaharatsiny valan-javaboary na fatrarovana anankiray. Iza ireo zava-maniry sy zava-manan'aina isan-karazany tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ary mampiavaka amin'ny Madagasikara. Tsy ny fatrarovana an-tanety ihany no ahafahan'ireo mpizahatany mahita ireo karazan-java-maniry sy karazam-biby tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ireo, fa hatrany anatin'ireo faridranomasina rovana. Anisan'ireny ohatra ny Nosy Tanikely, izay anisan'ireo faridranomasina arovana 400 miompana amin'ny fizahan-tany. Akaiky ny Nosy Be ny misy azy ary mahatratra 5,000 isan-taona ny mpizahatany tonga mitsidika azy. Manintona fatratra ireo mpizahatany ny fananany aran-dranomasina sy tora-pasika fotsy ary karazan-kazan-drano ao Manjatony ao amin'ny faritra iny. Manome aina ny toe-karenao Nosy Be ny fisian'ny Nosy Tanikely tsy lavitra azy. Ny fatoriana indray alina ao Nosy Be fotsiny ataon'ireo mpitsidika Nosy Tanikely dia mampiditra iray alina tapitrisa ariary isan-taona amin'ny toe-karem-pirenena sy ny toe-karem-paritra farafahakeliny. Raha tambatra dia mety hahatratra amin'ny 7,9 tapitrisa ariary isan-taona ny vola ampidirin'ny faritra rovana an-tanety noho ny fahatongavan'ireo mpizahatany mitsidika azy. 2 alina tapitrisa ariary isan-taona kosa ny vola ampidirin'ireo mpizahatany mitsidika ny faridranomasina rovana.